vao miera-mahaleo tena misahana ny fifidianana namoaka tety andro vaovao mahakasika ny fifidianana kominaly. Teti-bola ampanjakana 2024 na ena ny vola ho an'ny sosialim-bahoaka. Tsy fandriam-pahalemana nitrangana vaky fasana tao Ambohi Midasy razana 70 Novemba. Ravoravo hatrany tompo klasy tompo vavy mandroso atokantranonao amin'ity aliny 14 Aogositra 2024 ity. Tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ianao. Manasa anao ampanajany zahay anaraka ity vaovao ity hatramin'ny farany. Isan-taranany vaovao dia pejy politika avy hatrany. Tsy fantatra intsony ary tsy mazava tsara ny santan'ny mpanohatra eto Madagasikara. Tsy manana lanja ny mpanohatra izay voafaritra ao anatin'ny lalàna 124 tsipika 310. Ka sain'ny gouvernemanta sy ny député URD overezin-jo ny mpanohatra ao anatin'ny tolo-dalàna Brunel. Mizotra makany amin'ny fanjakana jadina ny mpitondra amin'izao dia ho rahantsika avy hatrany rindra tsara ny tokora marolava. Manao tambabe amin'ny fepetrametrahana ny filohan'ny mpanohitra ny fitondrana sy ireo député URD. Miraitsy kombakomba tsy ahafahan'ny filohan'ny mpanohitra mihetsika sy mijoro amin'ny maizy azy ny mpitantana ny firenena ankehitriny. Nandalo ary nasian'ny gouvernemanta fanitsiana ny 7 Aogositra teo ny tolo-dalàna Brunel. Tsy karitra tanatin'izany fanitsiana izany ny finiavana hametanteraka ny mpanohitra indrindra fa izay ho lehibeny. Isan'ny nanaitra ny maro aloha na ny lehana ireo lehiben'ny antoko sy ireo mpanao politika amin'ny fanendrena io filohan'ny mpanohitra io. Ankoatr'izay dia mbola zava-doza ny fanitsiana izay nataon'ny fahefana mpanatanteraka ilay lalàna izay efa lany ny taona 2024 satria dia nesorina tao avokoa rehefa fepetra ahafahan'ny lehiben'ny mpanohitra manatanteraka tsaka sy andavany ny andraikiny. Nofoanan'ny gouvernemanta ohatra ny 7 izay efa voarakitra tao anatin'io lalàna io. Ity andininy ity dia mametra ireo zo ananan'ny filohan'ny mpanohitra amin'ny mafiloha lefitra fahafito azy eo amin'ny antenimieram-pirenena. Nesoriny gouvernemanta ihany koa ny fahefan'ny lehiben'ny mpanohitra manolotra ny anaran'izay ho mpikambana eo amin'ny filakevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tsara tantana HCDDED sy ny filankevi-pirenena momba ny fitsarana. Tsy voatery anao tatitra ny zava-bitany amin'ireo vondrona parlementaire, ireo député mpanohitra, ny antoko politika mpanohitra, fa indrindra ireo vahoaka ity lehiben'ny mpanohitra ity, hoy ny gouvernemanta. Ny ampanginana tanteraka ny antoko tim sy ny anilehana ny filomarika ravalimanana izay any mafeno fepetra ho lehiben'ny mpanohitra no tena tetikady nanovana ity lalàna 124 tsipika 310 ity ka nampisaviritaka ny mpanatanteraka sy ireo député momba azy toy izao. Voapirofo amin'izao fa matahotra ary tsy matoky tena ny mpitondra ka anyhery ny mampiditra moramora ny fanjakana tsy refesy mandidy eto Madagasikara. Any Rwanda amin'izao fotoana dia miparitaka ny vaovao mikasika ny fisamborana, ny fanagadrana ny mpanohitra vehivavy tian'ny Roigara sy ny fianakaviany ary ny fanimbanany fananany. Toy izany ihany koa ve ny heveriny fitondrana Rajoelina lapetraka eto amintsika? Satria tokoa mantsy efa raisina ho modelo an'i Madagasikara ny fanaon'ny filoha Rwandais Paul Kagame. Namolavola tety andro vaovao indray ho nanatanterahana ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy ho mpanolontsaina ny CENI androany araka ny fangatahan'ny gouvernemanta izay voaran'izy ireo omaly. Fantatra fa ny 17 Novambra ho avy izao ny daty nomen'ny CENI anaovana ny fifidianana indray. Dia ho rahantsika avy hatrany indrindra tsara ny Manorandray Malala eo amin'ny fanadiadiany Laurette Berton. Herjika farany ho an'ny gouvernemanta malagasy ahafahana manatanteraka ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity, io volavola tety andro izay navoaka ny Bureau Pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana io, satria rehefa tsy mamoaka ny didim-pitondrana mialohan'ny 17 ny volana Aogositra 2024 izao ny gouvernemanta miantso ny olo-pirenena hifidy dia tsy ho voahaja ilay 70 andro farafahakeliny voafaritry ny lalàna. Araka ilay tety andro vaovao izay nambarany CENI ampahibe maso, ny alarobia fa 17 ny volana Aogositra 2024 dia amin'ny alarobia fa 17 ny volana Novambra amin'ity taona ity ny daty hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana mpanolontsaina manerana ny Madagasikara. Vototosaina ny alarobia fa 17 ny volana Novambra ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina tanàna eto Madagasikara. Raha voatazo ho eken'ny gouvernemanta ka handraisany didim-panjakana hiantso ny mpifidy handaja vato
io daty ny alarobia fa 17 ny volana novambra 2024 io dia toy izao no mety ho fandaharam-potoana arosony seni fa 12 ny volana aogosta no hanomboka ny fametrahana ny antota taratasy mpilatsahako fidina any amin'ny rantsamangaika ny seni rehetra eny anivony distrika ary farana ny fa 5 ny volana septambra ho avy izao ny famoahana ny lista ofisialy nireo kandida zay ekena fa ilatsaka ho fidina amin'izany fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina izany dia ho avoaka ny seni ampomba ofisialy ny fa 17 ny volana septambra 2024 ary ny fampelezakevitra kosa zay aharitra 1 andro dia hanomboka ny fa 4 ny volana novambra 2024 ary ifarana ny fa 4 ny volana novambra 2024 raha ny vinavina sy ny voalazany lalàna velona ny voka-pifidianana ofisialy zay havoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana eny anivon'ny faritany tsirairay avy dia farafahatarany mivoaka ny fa 14 ny volana janoary taona 2024 nanamafy ihany koa ny seni fa tsy hisy ny fikitiana ny listry ny mpifidy mialohany anatanterahana ny fifidianana communaly sy munisipaly saingy araka ny fanambarana trany dia efa nalefa eny anivon'ny fokotany ny listry ireo mpifidy izay tsy tafiditra tao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka afarany teo nefa afaka ny fiditra amin'ny fifidianana filoam-pirenena azony rehetra jerena sy amarininy io mandra-pahatonga ny farany ity volana ity tsy hisy ny fanavaozana manokana ny listy mpifidianana zany hoe tsy hisy ny fampidirana anarana vaovao ao anatin'ny listy mpifidianana tsy hisy ny fanesorana amin'izao tsika miteny izao dia efa tonga eny amin'ireo 20 isanjaton'ny fokotany manerana Madagasikara ny listy ireo olona izay tsy nahita ny anarana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nefa dia voasoratra somatsara tamin'ny fifidianana filoam-pirenena fiodinana indroa tsy mbola fantatra mazava ny teti-bola ilaina sy tokony omanina amin'ny fanatanterahana ity fifidianana ity izay marihana fa ny fanjakana malagasy ihany no miantoka ny zato isanjaton'ny fandaniana mandritra io fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina io eo ampelatana ny governemanta malagasy araka izany ny toy ny fandehany raharaha-pirenena ankehitriny raha ny fiomanana ho an'ny fifidianana no resahana fa efa miresaka an'izay fifidianana communaly zay ihany isika dia fantatra fa tsy niova ny saranantoka na ny caution zay tokony alohan'ireo candidat zay ilatsaka ho be ny tanàna sy ho fidiana ho mpanolotsaina ny tanàna ho ny seni ray volana lasa zay no nanambaran'ny seni an'io fiovaovana na mety hijanonana amin'io caution io toy izao ny fanazavana zay mbola hoentiny ny filolefitry ny seni tery Rakotonarivo ihany hoan'ny commune Antananarivo renivohitra dia 10 tapitrisa ariary izay vola antoka tokony alohan'ny candidat ilatsaka be ny tanàna sy tokony alohan'ny candidat ilatsaka mpanolotsaina izay averina matetika amintsika fa fifidianana roa samihafa no atao noho izany dia vola antoka roa samihafa ny liste ny candidat ilatsaka be ny tanàna dia mandoa 10 tapitrisa ariary ao any Antananarivo ny candidat ilatsaka mpanolotsaina ny listrany dia mandoa 5 tapitrisa ariary ny listrany mandoa 5 tapitrisa ariary fa izy 5 ilatsaka ao anatiny tsy hoe tsirairay ny mandoa fa anankiray ihany ny caution tokony aloha ho an'ireo commune ambony vohitra sokajy voalohany commune urbaine de première catégorie dia 10 tapitrisa ariary 2 500 000 ariary ary dia ho an'ireo commune zay ambanivohitra commune ambanivohitra commune rurale dia mizara roa misy ireo zay manana conseiller 7 misy ireo zay manana conseiller 10 dia 3 hetsy ariary sy 10 alina sy 3 hetsy ariary tsy maleo tena ny seni na ny vomera maleo tena misahana ny fifidianana hony avy eo amin'ny MCFI raha nanio ny hevany momba ny daty ho an'ny fifidianana communaly izy ireo
nitsipihana tao anatin'izay ihany koa fa fanitsakitsahana ny lalam-panorenana no ataon'ny fitondrana ankehitriny araka ny nambarany dia ho arahantsika ihany ny fanadiadiana izay nety ny Germaine Menjanary teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Mivoaka indray ny daty teo anivon'ny Seny fa ny 17 ny volana Novambra izao no anatanterahana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna eto Madagasikara. Ny fantatra atreto dia anarana fotsiny ihany ny hoe Vomera maleo tena misana ny fifidianana ho an'ny Seny fa ny fanjakana ihany no mibaiko ity Vomera ity. Etsy ankilany dia fanitsakitsahana ny lalam-panondrenana raha io daty io satria mazava ny voasoratra fa tsy ao anatin'ny fotoana ny rotsakorana no anaovana fifidianana eto amintsika. Ity izany no trangana fanitsakitsahana lalam-panondrenana faha-efatra ataon'ny fitondrana ankehitriny izay tariny filoham-pirenena. Ny hita dia tsy mahafehy ny asan'ny Seny ary mezaka manakorontana ny malagasy ny fitondrana izay tariny filoham-pirenena ankehitriny. Amin'ny volana Novambra tsika no fifidianana. Dia fanitsaka lalam-panondrenana indray mandeha zany tsika. Raha ohatra ka azo anovana fifidianana ny Novambra nefa voalazana lalam-panondrenana ahoana no tsy azo kitihana ny lista sa mbola voalazana lalam-panondrenana. Fanakorontanana amin'ity fitondram-panjakana ho atao ka tsika re olona mba aza fanao an'izany fa tsy mety. Aleotsika manaraka ny lalàna velona zay efa no ekeno. Rehefa nilaninareo le lalàna dia aoka le lalàna ro ampiarina fa azo atao ohatran'izany kosa fa tsy mety. Zay aloha dia miteny fa tsy vitan'ny Seny intsony mikarakara zany lista zany raha ny hainy zany efa nataony hatramin'izay. Fa matoa zany nisy problema foana ny lista hatramin'izay. Seny amin'izao fotoana zao tsy mahay, tsy mahavita azy. Soloy ireo ka lefa maty ihany no atahorany fa manangatra fa ny velona tsisy fatahorany azy. Ka misaotra betsaka anareo nanaja ny efa maty fa mba hajaonareo tokony mba havelao koa ny hafa ny soloa reto olona reto mba hanaja ny velona mba hapiditra andreo olo ty tanindrazana mbola velona hifidy zay olo teny hitondrasa. Ity tokoa zany no tonga amin'ny fomba fiteny hoe ny bingo ihany no bankal. Lazaina mantsy fa maleo tena ny Seny fa lazay ny mpitondra ihany no tanterahiny. Mazava ho azy fa sarotra ny ieverana ny fifidianana ady Isangarahara fa ho tahaka ny teo aloha ihany no iseo ho etrany ny teo anivony MCF. Ny zavatra tsapa dia be kajikajy politika loatra ny fitondrana izay tariny filoham-pirenena ankehitriny fa tsy mikatsaka izay ahasoan'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Ankoatra ny resaka fahatapanjiro izay zary lasa tandravadikoditra ho an'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy dia miampy fahatapandrano indray zany amin'izao fotoana izao. Miasa irana ny malagasy tsy mandady aro natao anatin'ny fitovolana izay fa izay manana dia miamanana atrany. Ny vidim-piainana sy ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro miakatra andromanalina. Tsy mitsahatra mitotongana ny sandany ariary raha mitamin'ireo vola vahiny toy ny euro sy ny dolara. Ny hita atreto dia tsy miasa saina amin'izay fahorim-bahoaka ny mpitondra ankehitriny fa ny asoany antokony sy ny mpiaradia aminy no fantany. Profo mitoaka mitendany ilay tetibolam-panjakana izay nasipanitsina faranteo. Na iena tanteraka ny vola natokana ho an'ny sosialim-bahoaka fa ny vola ho an'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny mpiasa ao amin'ny fitantanam-bola no nampiakarina. Sehatra 12 no mahazo tombony amin'ny fiakaran'io raha toka 40 be izao kosa no voamafy. Raha ny antotanisa izay voaray eto am-pelatanana dia nahitana fitombony ny maherin'ny 7.3 miliara ariary ho an'ny arabola sy ny tetibola. Miena ho latsaky ny 3 miliara ariary kosa ho an'ny fanabeazam-pirenena ary latsaky ny 7.4 miliara ariary ho an'ny fahasalamana. Raha somary velabelarina kokoa dia lasa 3.4 miliara ariary ho an'ny fanabeazana ary 17.7 miliara ariary ho an'ny rano sy ny fahadiovana ary 15.4 miliara ariary kosa ho an'ny fahasalamana. Tsy misy tokoa ny takona afenina ka tsy ho hita satria no ezahany fitondrana izay tariny filoham-pirenena ankehitriny na fenina io tetibola vaovao io izay fantatra fa tamin'ny alalany didy itsovolana no namoahana izany ary efa miasa amin'izao fotoana izao. Ny firaisamonim-pirenena no nanadiady ity tetibola nasipanitsina ity ary nampafantatra ireo fiovana ireo. Mazava arak'izany ny lalana izay izoran'ny fitondrana ankehitriny fa ny tenany aloha izay vao ny vahoaka malagasy ary inona no tena antony nafenana ity tetibola nasipanitsina ity tamin'ny vahoaka malagasy. Mazava be
fa filoam-pirenena tsy mitazona ny teny nomena no mitondra ny malagasy ankehitriny. Aiza ho aiza ilay lokaloka izay nampanonofo ny malagasy fa iaro ny tombotsoan'ny vahoaka nandritra ny fampelezan-kevitra izay natao. Izao aza moa dia ny vola natokana ho an'ny tombotsoam-bahoaka mivantana indray no naheny ity. Ny tsapa dia fitondrana tsy mahalala afa-tsy ny tombotsoany sy ny ekipany no mitondra any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa miresaka momba ny tsy fandrimpahalemana kosa indray sika dia razana maherin'ny 90 indray no very tetsy Ambomidasy commune Kadimanga fianakaviana andeha andevina moa no natsikaritra ity ary raha ny fihevitra izy ireo dia efa tamin'ny taondasy ty fasany ity nisy namaky fa zao vao tsikaritra. Andeha raha antsika ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazety Edena Elia teny an-toerana. Korotandam-batoy izao sisany navelan'ireo olon-dratsy razana ampolony maro no voaososy taolambalo anjatony no very anjavony teto amin'ity toerana antsoina hoe Ambohidava commune Kadimanga distrikta Tsimondrano ity. Tombanany tompo-pasana ho efa tamin'ny volana Oktobra 2024 no nahavaky ity fasan'izy ireo ity saingy ny alatsinainy teo vao tsikaritra izany. Ny diajavatra ity zany nandevenanay farany tato tany amin'ny volana Oktobra 2024 ary vao tamin'ny alatsinainy teo no zay vao nisy maty indray amona levona tato ny vaodahako natao hoe bebe Ralenina. Dia rehefa andevona zay dia nokatra le fasana satria fasan'ny tolo ireny mbola sokafana be ny eto avelany eto dia misy vato be mbola misy tady baraminy manokatra nefa dia gaga zay fa voasokatra zalahy tamin'ny zavatra moramora. Tena efa misy ampolony maro zany ny voaroba hatramina taolana lamba dia efa presque vita satria ireo azandreo efa any amin'ny 20 ano any nisy andreo dia ireo hitantsika amin'ny sary eo ny zavatra ny ainandreo tompoko. Ka nahafantarana hoe vao tany amin'ny Oktobra 2017 nefa vaky ty fasany eto avaratra ty no nahatratra tratra-mipodiomby amin'izany nisokatra dia efa fantatra fa vaky io fasany io. Nisy tamin'ireto razana ireto no tsy hitapopoka niaraka amin'ny lamba ny finosany. Misy kosa no tsy voakitika mihitsy ny taolambalony. Fianakaviana anarivony no mitambatra amin'ity fasana vaky ity. Misy mihitsy aza ireo avy any amin'ny faritra. Maletoandro na eno an'le izy hoe vaky fasandrasana zay na tonga avanay maraina be taty nanatrika an'io zavatra io. Zay zao avy any Majanga na eno an'ity vaky fasana ity ato mantsy ny taolambalon'ireo razam-be-anay taloha sy ny ralahan'ny dadanay sy ny anabaviny dadanay sy ny zanaky ny ralahan'ny dadanay. Fepetra raisina zany amin'izao tsy tamozy atao hoe tsy afaka isy hoe iandro ny fasana na ohatr'izany fa dia hoe tsita zany zay atao finosina aloha zany dia averinao. Tsy voasambany no nisy vaky fasana toy izao teto Ambohidava fa efa nisy tranga toy izao tamin'ny taondasa. Fantelo izany zao tompoko raha ny vaky fasana teto amin'ity toerana ity tamin'ny taona ambony iny fasana anankiroa vaky teto akaiky teto dia zao indray ty fasana ity indray ka tsy fantatra mihitsy hoe niarana taony tamin'io anankiroa io zany fa tsy fantatra sa hoaingana ny nanaovan'ny anay. Tsy anaiky mora foana ny tranga toy izao ny fianakaviana ka manao antsoavy ny tompona ndraiky mpanjakana mba hijery akaiky ity raharaha ity. Tena mampalahelo mihitsy raha dia tena hoe fitiavam-bola nanaovana an'ilay razana ohatran'izao satria atao hoe razana efa mipetraka tsara ny pasana avy mbola korontanina noho ny fitiavam-bola dia izany tena mampatonga anay tena malahelo tena malahelo sy amin'izao zavatra misy izao mba asa hoe ohatran'ny ahoana mba fandraisana ndraikitra ny fanjakana amin'izao zavatra misy izao satria na fandriam-pahalemana ianao velona na ny any am-pasana dia izay ny anao hoe mba aiza zany ny fandraisana ndraikitra ny fanjakana amin'izao zavatra misy rehetrarehetra izao dia asa samy manana saina angamba dia alao izay jereva akaiky le vahoaka majinika fa dia asa dia variana loatra miadise izao. Tsikaritra tato ato fa mirongatra indray ny vaky fasana, ny maty tsy mandry ampiadanana, ny velona tsy mandry fahalemana fa samy lasibatra avokoa. Ho an'ity tranga iray tety Ambohidava ity dia efa tonga tety an-toerana ny zandary ny alatsinainy teo ihany ary efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana. Miresaka an'izay fanatsarana ny fiainan'ny mponina izay ihany koa isika dia ankizy miisa 720 indray no nisitraka ny kopy maimaim-poana teny amin'ny boriboritany fahenina androany. Fiarah-miasa teo amin'ny fikambanana Kolona sy ny commune Antananarivo moa no nafahana nanao ity hetsika ity. Germaine no menjanary nanao ny fanadihadiana teo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Principe.
lahara-pamehan'ny ben'ny tanàna commune Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana ny fijerena ny lafin'ny sosialin'ny mponina indrindra ho an'ireo fianakaviana sahirana manerana ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Raha ho an'ny boriboritany fahaenina manokana dia nisy ny fizarana kopia faobe maimaimpona ho an'ireo ankizy miisa 750 am'zato manerana ny boriboritany niarana tamin'ny fikambanana Koloaina. Faly ireo ray aman-dreny tamin'izao fahavitany kopia anjanany izao satria afa-pasahirana tanteraka izy ireo amin'ny fikarakarana ny fianaran-janany sy ny asa izay ataony any aorina. Zay dia misaotra be Antananarivo sy ny délégué tany no ny fanentanany any vahoaka tamin'ny kopia faobe fa raha tsy misy anazy dia nakatsinarina kopia ny vahoaka namboranarina rehetra ka dia misaotra betsaka. Faly be mihitsy satria mbola vita ny kopia anjanako dia afaka miantsa tsara ny zanako amin'izao. Faly tompoko izany misaotra ny lehibe ny tanàna sy ny boriboritany nanao ny fanatotosana ny kopia faobe fa dia misaotra betsaka indrindra. Dia misaotra ny délégué Nofidiny boriboritany fahaenina ny anaovana kopia faobe satria maro ireo mponina sahirana ao an-toerana no mitaraina ny amin'ny tsy fananany oentimanana amin'ny fikarakarana ny kopia anjanany indrindra amin'ny fotoana ampidirana ankizy ao ampianarana. Nanolotra kopia tao amin'ny boriboritany fahaenina ny lefitra voalohany sy faharoa ny délégué-ny boriboritany ny mpiara-miasa aminy ary ny mpiara-miombonantoka na ahafahana nanamboatra kopia ho an'ireo marefo ara-pivelomana teny an-toerana ireo. Fahaloizana n'ity vaovao ty ihany koa dia mbola misy vaovao tsara ho fantatra izay milatsaka amin'izao fotoana izao ety amin'ny foiben'ny MBS. Tafatsangana ny vovonana antsoina hoe rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Atoko politika mpanohatra misy 120 nandrafitra ity vovonana ity. Nisy ny fifidianana izay ho filohan'izany vovonana izany androany teny Ivandry ka lany ho filohan'ny vovonana ho an'ny rodoben'ny mpanohatra sy ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tamin'ny Sambato 520 amin'ny 220 ny filoha Marc Ravalomanana. Misy ihany koa ireo filoha lefitra enina izay andrafitra ny Brown izany vovonana izany. Ny zomao avy izao moa eny amin'ny Carleton no anao ny fiarabana lehibe ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Fa vaovao rehefa teny amin'ny boriboritany fahaenina teny isika dia andeha hoatsy amin'ny boriboritany fahatelo kosa indray mikasika ny lakan-drano dia nisy lakan-drano mirefy 50 am'zato indray no nodiovan'ny commune teny amin'ny Fokotany Ampandrana Tsinana sy Ampandrana Besarety teny. Nidina teny an-toerana imoniny teo anivon'ny DTP sy ny commune Antananarivo nijery ny fotin'ny toe-java-misy. Germaine Menjanahary Mathieu Prince-Trano no nanao ny ango-baovao mikasika an'izay. Nanadio tatatra nalakan-drano mirefy 50 metatra ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tetsy amin'ny Fokotany Ampandrana Tsinana sy Ampandrana Besarety. Tanteraka izao fanadiovana izao araka ny toromarika sy ny vina ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana. Natao indrindra izao fanadiovana izao no ny tatatra efa-tsentsina tanteraka sy feno fako, fasika ary loto isan-karazana toy ny tay na ny diky sy ny plastika ary miteraka fofony ka aina iteraka aretina. Eo ihany koa ny tsy fandehanan'ny rano maloto ary mba ho fitsinjovana ny mponina amin'ny fotoam-pahavaratra. Araka izany dia tonga teny an-toerana natanteraka ny asa ny ekipa teknika ny boriboritany fahatelo sy ny DTP na ny asa vaventy ny commune Antananarivo renivohitra izay nisikotra ny lakan-drano sy nanala ireo loto rehetra. Ny commune Antananarivo renivohitra dia mampitandrina ireo olona izay mbola manary fako eny an-toerana fa isy ny fepetra ho raisiny indrindra ireo olona manary ny dikiny na ny tainy mivarina mivantana amin'ireo tatatra. Tokony anangana WC izy ireny araka ny fanazavana. Tonga nidina teny an-toerana naramaso ny zavamisy moa ny délégué-ny boriboritany Ery Razafisalama sy ny atale ny DTP ary ny chef teknika Lova Andrianaevo John. Marina fa isy ny tetikasa izay atao amin'ny toeran'io raha ny fanazavana. Rehefa avy any amin'ny boriboritany fahatelo dia hoentinay ao amin'ny boriboritany voalohany kosa indray ianao. Nanao hetsika fanadiovana faobe no manodidina ny toeram-piantsonana taxi brosy teny Andotapenaka ny teo anivon'ny boriboritany voalohany ny faran'ny herinandro teo. Mpamahafalalana miisa 250 moa no nahetsika nandritra izany
ary zany natao dia mba ho fanatsarana ny fiainan'ny mponina sy ny fanentanana azy ireo mba ho tia fahadiovana ihany koa. Dia ho raha antsika ny fanadihadiana izay mety ny Jessica Miray teo amin'ny rindran-tsary ny tokona marolahy. Nojereny komina Antananarivo renivohitra manokana ny fahadiovan'ny lalana teny amin'ny faritra Andohatapenaka sy ny manodidina eny amin'ny ilay toeram-piantsonan'ireo fiara izay mitatitra olona miditra sy mivoaka ny renivohitra. Ity lalana ihany koa no fivezivezen'ny malagasy sy vahiny maro izay handray ny sidina iraisam-pirenena eny Ivato. Noho izay indrindra dia nikarakara hetsika fanadiovana fahobe teny an-toerana ny boriboritany voalohany. Tonga nanatotosa izany teny an-toerana ireo ekipa teknika ny boriboritany voalohany izay nahitana mpamafandalana 2:10. Faritra Andohatapenaka Beostroa moa zany misy anay ity hetsika andro moa hetsika fanadiovana ny arabe izay famezivezen'ny olona zany. Raha antsika malala fa ity toerana ity Andohatapenaka ity tia midiko ity dia toerana anankiray zany izay ifamezivezen'ny olona indrindra zany fidirana miditra eto Antananarivo zany na international na national zany dia ity ny toerana ivezivezen'ny olona fidiran'ny olona zany miditra eto Antananarivo. Olona izay manadio moa zany dia ny mpamafalalana eto amin'ny boriboritany voalohany izay isan'ny service teknika zany eto amin'ny boriboritany voalohany izay misy 2:10 moa zany. Nisan'ny mpanadio eto amin'ny premier arrondissement mafy dia mafy miasa anay satria zao ririna ny andro dia miditra amin'ny enina zay fa rehefa mazava ny andro dia miditra amin'ny 5 sasany zay fa mafy toy miasa ataonay satria le olona le mpivarotra amoron-dalana sy lianina manadio zay fa ny ataony mamiteny zay raha tsisy mimpandoto izy tsisy manadio dia miezaka manadio zay nefa tsisy raro mihitsy ny amin'ny fanadiovana an-tanàna fa dia miezaka miditra amin'ny enina maraina zay amin'ny 7 zay mirava janona indray zay miditra indray zay amin'ny 12 mirava indray amin'ny 3 zay foana ny asanay eto amin'ny fanadiovana an-tanàna. Raha araka ny nambaran'ny lefitra faharoa ny delege dia tsy natao hetsika ho fisehosehoana fotsiny izao natao izao fa natao indrindra isariana ny sain'ny mponina mba hanaja sy hitandro ny fahadiovana ary koa mba hitandrona ny fahasalamana sy ny fanatsarana ny endriky ny tanàna. Nambaran'ireo mpamafalalana ihany koa fa mafy ny asan'izy ireo ka manentana ny mponina mba tsy handoto fa handray ny andraikitra tandrify azy ireo satria izay tsy mandoto dia efa anisany manadio. Hoentintsika manakatokatona ny vaovao amin'izao alina izao izay anisan'ny vaovao lehibe ihany koa dia misy dikany fitsidiana izay ho ataon'ny Papa François eto Madagasikara izay fitsidiana pastoraly moa no filaza azy. Mpamafy fiadanana sy fanantenana no lohahevitra ifantohana izay fitsidiana ho ataon'ny Papa izay mandritra ny lamesany somandrakizay kosa moa no anatanterahany Papa n'ilay atao hoe Angelius. Rina Rabe Mananjara, Mathieu Princy. Fandroany Madagasikara no notsidian'ny Papa tamin'ny 30 taona lasa dia tonga teto Madagasikara ny Papa Johanny Paul faharoa. Ny Papa François kosa no Papa faharoa tonga eto amintsika. Misy dikany ny fitsidiana pastoraly ataon'ny Papa toy izao. Fitsidiana pastoraly, dikany teny hoe pastoraly moa dia avy amin'ny teny latiny zany hoe mpiandrondry. Le mpiandrondry zany mamangy ny ondriny. Aty Madagasikara ka tafiditra amin'izay hoe ireo ondry rehetra eran'izao tontolo izao zany ny vanginy ary ankaireziny voalohany ka anatin'izany fitsidiana zany dia mihaona amin'ireo tompon'andraikitra voalohany amin'ny hoe fiahina ny ondry zany izy dia ny évêque. Dia misy an'izay ny ao amin'ny fandaharam-potoana amin'le sabotsiny dia ny fiahina ny ondry mafanomezana torolalana toromarika fampatsahivana ny salama nataon'ry Paoly apôstôly fahiny amin'ireo mpiara-miasa akaiky hoe azadino ny fanomezam-pahasoavana no raisinao fa mahereza fa fanahy mahery no raisinao fa tsy fanahy malemy no zany sasala amin'izay ihany koa no fankairezana meny ny Papa andreo izay miara-miasa amin'ny akaiky. Fa tsy diso anjara amin'izao fitsidiana pastoraly ataon'ny Papa François izao koa ny laïka, ny kristianina izay tsy ny kristianina katolika ihany, ny hafa finoana, ny tompon'andraikitra eo amin'ny fiarahamonina isan-tsokajiny toy ny mpitondra sy ny mpanao politika. Ny ho an'ny kristianina koa mahazo ny tandrify azy. Ireo laïka, kristianina sy izay mirotsaka tsehitra amin'ny asan'ny eo amin'ny fiarahamonina ary Papa moa dia tsy mitsahatra makairy azy ireny ary mampirisika mba hirotsaka
antsehitra amin'ny fanorenana fiarahamonina anjakanina rariny sy nihitsiny amin'ny fiainany mahantra ary mba iadina amin'ny tsindrazolena ny kolikoly ny tsirariny ary ny fiaina ny tontolo iainana ao anatin'izany any ko zany ny fionana ami'ypretra sy relijiosy zava-dehibe satria mpiara-miasakaiky amin'ireo eveka dia meny tolomarika ihany ko ireo zany a zava-dehibe zay fionan'izay sy ireo olona zay mitokamonina ary tsy adino ny papany miona amin'ireo tompona andraikitra amin'ny fiarahamonina ny manam-pahefana ny masoivo ny ireo amin'ny ina moa zany amin'ny fiarahamonim-pirenena. Mandritra ny lamesa lehibe Enso mandrakizay no anaovan'ny Papa François ny antsoina hoe Angelus ary ny fitsidihana toy izao dia misy fiatraikany eo amin'ny fiainam-piangonana, eo amin'ny fiainana politika, eo amin'ny sosialy, eo amin'ny toe-karena ary ny fifandraisana iraisampirenena. Araka ny fampahafantarana zay fa nomenanao tery aloha dia tsara ny manantitrantitra sy manamafy ny amin'ity vaovao lehibe ity tafatsangana ny vovonana antsoina hoe rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Atoko politika mpanohitra zay miisa 120 no mandrafitra ity vovonana ity. Nisy ny fifidianana zay ho filohany zany vovonana zany androany teny Ivandry ka ny filohany vovonana ho an'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia voafidy tamin'ny Sambato 520 ny filoha Marc Ravalomanana. Misy ihany koa ireo filoha lefitra enina zay andrafitra ny birao an'ity vovonana diany ary ny zoma ho avy zao moa dia eny amin'ny Carleton no anao rodobe ireo mpikambana ao anatin'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Tapitra ny vaovao antsika tamin'izao alina izao ankasitrahany ianao tany tokantrano niaraka taminay ankasitrahana feno ihany koa ireo mpanao gazety ireo teknisianina niarany salata ao anatin'izao vaovao zao mirary ny sosiny tsara hitoetra aminao mametraka ny mandrapitafany tenako veloma tompoko.